Abatsika rehetrarehetra mpanaraka ny pazy mpanaraka na René Fulgence tovindraigny hitanareo angamba ny oleo kaikio avy efa mazava ny sara fetra zay nanaovako antsoavo tato amin'ny FB hoe aleo apiny izy aleo jerena ny momba azy ndao iresaky zay isorana ny olona tsara tsisapo tsara sitrapo nanantona ny fetra ka nanome an'ilay telefône any fetra zany hoe le telefône le olona no ny antsovana mba iresahan'ny fetra amiko zany isorana zay olona zay isorana koa le olona zay efa nanao zay azony atao amin'ny fetra fa ny antony ny antsovako hoe mba te hiresaka aminy aho dia hoe inona marina zareo seo efa resaky zahay dia resy lahatra koa zany eo fa hanampy ary hijery azy amin'ny mampampianatra sy am'le hoe amin'ny mahampanabe ray aman-dreny koa ny tena tikan'izay zany misy mbola avy atao ary natonga napakevitra dohony zavatra teneniny dia tsy te hiresaky zavatra maro fa aleo omeko anazy avy hatrany hoe ahoana koa ny fahatsapahany an'izay dia inona ny andraikitra fatany tsy maintsy horaisiny raha ohatra ka tena hoe mbola hoampina zany fetra. Fagnaravatsika rehetra mpanaraka ny page Monsieur René Fulgence ITTI fetra fa misaotra betsaka ihany amin'izay fananampy aty eo aloha ary mbola isorako anazy Monsieur Fulgence ITTI mbola voninandray anandray ankehitriny manitsaka fonana amitsika rehetrarehetra ka tsy mety rehetra natao fa manomboka eto dia vonina anaovana fianako rehetrarehetra fa zaho no tokony andraikitra aminao afaka manomboka eto ka manomboka eto dia mbola vonina nomeny tsara vaty amiko ary manatena ny fanohanana reo indray toanatsika fetra mara-talenta izy ary mino fa faly am'izay koa nareo fa tsy dia hoe fa maninona izy foana ny antony satria efa voaresaka matetiky izy dia za moa tsy mety amina le mime olona fa ny azoko atao dia hoe vonina izy am'le condition nomeko azy dia isorako azy koa zay efa misy docteur andray azy dia misy ny zavatra azony atao dia miara-miasa amina docteur zany tsika fana manampy ny fetra am'izay mety olana zay efa nitantarany tamiko dia toaninareo izy fa ivoaka ny talenta misy koa ny azo ampina manaraky fa izy aloha ny resaka eto zao dia aza malahelo no sasan'izay mety mbola tsy voaresaka zany dia makasitraka ahita zava-baovao nareo ho an'ny fetra aloha zany isorako andreo namana rehetra isorako atsika rehetrarehetra andriamanitra itsatsika rehetra ya mba te resaka kely ny amin'ny le boy kely fetra ao izy iny ilay le mihirany amoron-dalana ka nampiny Big MG dia raha tsy diso aho mijery ny résumé ny tantaran'izy io dia hoe teny amoron-dalana izy no hitany nga Big MG dia nokarakarainy nampiny ary isoranazy be dia be zany nampina ihany koa raha tsy diso tamin'ny resaka désintoxication satria manana problème amin'izay izy dia zao niverina indray nanao ny ataony dia niverina morona arabe ny hira dia mandeha mo ny réaction ao ny mandeha amin'ny sentiment hoe mampalahelo be ao ny tezitra hoe andriamanitra nanome fa balitany tsy ambinina ao ny teny hoe ny adalany sy ny sisa bon réaction moa samy manana ny réaction fa za manokana manoloana ny tranga ohatran'ireny dia ity misy zavatra zay efa niresahako teto raha tadidinareo nisy le ray aman-dreny atao hoe pastora Rabenandrasana Jean izay nampianatra anay dia ny azy indray tany amin'ny fanampiana ireo vehivavy mpampanofa-tena na mpivarotena hoe ny hanafahana azy tanteraka amin'izay fomba izay dia fanafahana ifotony ary ny teny mihitsy izy hoe
sady inoko mandrak'izay ty tenin'ny pasteur Benandrasana ty hoe azadino ozy izy fa ny fahantrany olona ozy izy matetika de tian'ny olona satria iny lasa fond de commerce. Zany hoe misy karazan'olona mi-entretenir mihitsy an'ilay toy victimisation mba hahatonga ny attention-ny olona ho any amin'ny foana. Donc zany ny tena fond problème le pauvreté tsy ilay tsy fananana asa, tsy ilay tsy fananana ninina fa misy problème psychologique mihitsy le olona. Dia io no mila vahana ozy izy satria ninina ataonao aminy ao dia rahanao tondraka kanakany io. Zero fotsiny tsika malagasy samy kaikaika ny amin'ny fahoriana, ny amin'ny tsy fisina, ny amin'ny fahantrana sy ny fanararaotana ataon'ireo olona rehetra zay nanaraotra antsika vahoaka malagasy. Fa une fois tonga ny propagandy dia adino ilay fahoriana fa tonga dia vao mahazo an'le t-shirt, vao mahazo an'le vary kapoka, vao nahazo an'le menaka ray tavoahangy dia tonga dia miova ny imagen'le olona zay lazaintsika fa tsy mety teo. Zany hoe nahatondraka amintsika malagasy aza io zany inkany fetra iny na de hotoratsika vato ary fetra dia saritsika io. Ohatran'le kany Davida, tadinareo Davida mpanjaka rehefa notenenina tanam-paminany hoe misy tantara kely ty mpanjaka mba ho lazaiko aminao, nisy olona nanana ondry anankiray dia iny fotsiny mba hananana de nalain'le voisin teo anilany ny ondriny nefa izy manana be deaibe, ina tokony atao an'izany de mila vonono zany. Eto ty ho tsaraiko. De ozy natana hoe ianao ane zany mpanjako. De io sary io nataoko antsika hoe mailaka tsika ny hitorabato any fetra. Zay mety manana ny rarintsika anatin'le izy hoe tsy mahay manararaotra sy tsy mahay tsy saritiavina fa saritsika vahoaka malagasy io. Saritsika io satria ninina ny atao amintsika na ho tobasanao miliara aza reo gasy io rehefa tsy miformatena mihitsy ny sainy dia tsisy fampandrosoana zany eto. Tadidinareo ngamba tamin'ny vao vita ny lalan'ny rocade iny dia même pas 4 semaines après iny de fa nangalarin'ny olona ny zavatra zay azo angalarina. Potehina zay zavatra. Zany hoe le problème tsy resaka tsy fananam-bola, le problème tsy resaka fahantrana, fa le fahantrana saina. Ka eto zany dia izay no zavatra anankiray izay tiako mba ilazaina amintsika eto hoe salamikany fetra iny raha te hanampy azy tsika de tsy ny fanomezana azy asa aloha, tsy ny fanomezana azy contrat amina hira de hoe tafita izy. Mieritreritra ve nareo fa rehefa tafita ny olona anankiray na koa manana ny antony asa izy dia lasa olombanina. C'est pas le travail qui rend la personne notable fa ny sainy. Donc kany fetra zany raha ohatra ka tena misy amintsika ny te hanao zavatra amin'ny boy kely iny dia mila prise en charge psychologique aloha, psychosocial. Le social manao daholo tsika fa le psychologique satria mbola tsy vonona ny handray fanampiana mihitsy ny sainy fa ny sainy mihitsy no passoire. Tanareo ohatran'ny passoire rehefa atobaka ao ny rano tonga de miraraka fotsiny le izy, tsy mbola tanana anankiray afaka mandray fa mbola passoire dia hery-po verimaina. Isorina be deaibe aloha ianao nge Big MG nanampy azy, isorina ianareo zay mpinamana taminy fa tsy mbola tany le phase ohatran'le hoe efa natao désintoxication azy. Non, ny désintoxication efa ty aoriana zany hoe manala le zavatra toxikany am'le olona fotsiny, le effet secondaire n'lay na ny fisotroana zany na ny rongony. Fa tsy midika kory rehefa natao désintoxication anao de tsy miverina mifoka rongony tsony, tsy miverina mitsindrona rorô tsony, tsy miverina misotro toka intsony. Fa efa ty amin'ny deuxième phase ny désintoxication rehefa tena sitrana psychologique le olona et spirituellement parlant zay vao hoe andao am'zay ary désintoxiquer. Fa tsy ny désintoxication no mahatonga le olona hiarina. Firy ny olona manao rechute de lazaintsika hoe sarotra pina, tsy hoe sarotra pina fa mbola tsy sitrana izy fa mbola marary. Ka marary le zalahy igny. De tahaka zay koa na ny fiarahamonitsika malagasy. Ka ninona no atao an'le olona eo raha mbola ny saitsika, ny fotom-pisainatsika no mbola voa de na 4 miliara no tonga eto de volarina fotsiny zany. Donc zany ho anareo zay mpitondra sy manam-pahefana ary nareo zay mieritreritra hitondra Madagasikara dia
dinionareo zay zavatra ahoana ny fomba hanabeazana indray mandeha refondation ny fanabeazana ny vahoaka, tsy resaka zaza tsony fa ny vahoaka, satria no potehina mihitsy ny fisainan'ny malagasy, ninina ny potehina mihitsy le izy mba hahatonga azy hiakin-doha. Dia mahafinaritra ny sasany io tsika miakin-doha io satria lasa ina moa zany lazana ohatry hoe mesiro zareo, nefa zareo no nahatonga an'le fandravana dia lasa dépendant mandrakizay. Donc zany raha mbola tsy tonga am'izay fazy zay tsika, ninina fanampiana ataotsika eo dia very maina fotsiny zany. Zay no mba afatra kely fa dia mitondra fisaorana ho an'izay nanampy azy fa jereo aloha hoe inona aloha ny prioritaire, zay vao resaka social zany. Misaotra tsika rehetra tompoko.